Inona marina ary ny zavatra mety hoe mety tsy ho lanilanin'ny vavonitsika malagasy na hoe ianao gasy zany rehefa mifindra monina sy mipetraka aty États-Unis aty zany. Indrindraindrindra hoe raha ohatranahy izay le teraka sy lehibe tany Madagasikara efa vorosaina tsara, efa olon-dehibe zay vao nandeha nifindra monina taty États-Unis dia nanorim-ponenana taty zany. N'aiza aloha zany hipetrahanao na any Madagasikara na any France na any Chine na any Italie na Espagne na Suisse na Allemagne na any Canada na atsy Amerika atsimo atsy na any Afrika ary de misy lafy tsarany sy lafy ratsiny daholo ny toerana rehetrarehetra, fa afaka jerentsika any amin'ny internet ihany koa inona ny zavatra tsy lanilanin'ny vavon'ny olona aty États-Unis ankoatran'ny resaka politika sy ohatran'izany zany, reny tsy idirantsika fa le fiainana andavanandro mihitsy zany no ho resahako androany. Zavatra anankitelo ihany zany no zaraiko amintsika de mety hoe iomanantsika zany hoe mety ahita an'izay ianao satria itsika ohatranahy zao tsika rehetrarehetra zao mijerijery film aty États-Unis mijerijery amin'ireny hira ireny de ohatrany hoe mahafinaritra be zany zany États-Unis zany zany Times Square zany any New York zao mahafinaritra be satria ireny le hita, na ohatrany hoe raha ny Los Angeles, LAX zany zao tsara, Las Vegas zany zao tsara sy ohatran'izany, de ireny daholo no hitantsika de tsy hitantsika tsara ny réalité an'le tena hoe fiarahamonina amerikanina zany. De zavatra anankitelo ihany no zaraiko amintsika. Ny voalohany de resaka fahasalamana. Tsy ho resahantsika le resaka hoe tsara ny fahasalamana sa ratsy ny fahasalamana aty satria aty aloha zany aty États-Unis tsara ny resaka fahasalamana, fa misy an'izay fomba amam-panao zay na hoe rafitra zay zay ataon'jareo moa zany ohatrany tsy de lanilanin'ny vavoniko loatra ary tsy nahazatra anahy koa hatramin'izao mbola mety tsy mahazatra anahy, indraindray ary mbola very kely ihany hoe maninona ny ohatran'izao. De raha ny Madagasikara zao ianao marary na marary ny zanakao tsy hitanao zay ho atao de matetika ianao ohatrany hoe makany amin'ny dokotera, raha ohatra moa zany efa ka tena efa hoe grave be de hitanao makany amin'ny hôpitaly izy, makany amin'ny urgence. Misy an'izay koa aty États-Unis fa lafo be zay zany, fa any Madagasikara afaka hoe mandeha eo ihany ianao de mandeha dokotera, manantona dokotera akaiky anao de afaka jeren'le dokotera le izy. Fa aty États-Unis misy an'izay fomba amam-panao sy rafitra izay hoe tsy maintsy miantso an'ilay toeram-piasan'le dokotera ianao dia mangataka rendez-vous am'le dokotera de manazava hoe zao mahazo an'le zaza de tiako jerena sy ohatran'izany. De le rendez-vous anao iny nefany na rapitso na hoe afaka 2 andro na 3 andro vao misy rendez-vous malalaka de somary mampisalasala ihany zany hoe inona no atao. Zavatra anankiray tena hoe hatramin'izao mbola tsy zatra an'izay zavatra izay. De nefany misy karazana toeram-pitsaboana mandray olona hoe afaka tonga de mitsofoka ao ihany ianao fa vitsy moa zany tamin'izay fotoana nipetrahanay taty zay sy tamin'ny State efa nipetrahanay de ohatr'izay foana zany ny zavatra nitranga. Fa raha tena ho hitan'ny dokotera ianao na ny zanakao de mila manao an'le antsoina hoe urgent care ianao zany. De iny urgent care iny nefany somary lafolafo iny, tena lafo moa zany satria ianao mandoha vola mba ho hita na hoe ho tsaboana eo no eo, de lasa misy fiantraikany any amin'le assurance santé anao koa iny rehefa avy eo satria aty mila assurance santé daholo n'iza n'iza mipetraka sy monina aty États-Unis. Zay ny zavatra anankiray zay tena hoe hoy hoe kay, tsy revoko mihitsy rangahy ty na hoe tsy lanilanin'ny vavoniko mihitsy ty zavatra ty. Mbola tsy mahazatra anahy aloha zay hatramin'izao ary mbola mampiasa saina anahy hoe ahoana ary izany, indrindra rehefa tena hoe manana zaza marary ianao sy ianao marary tsy mahazo aina. Zavatra faharoa mety arakaraka ny fomba fijerintsika anazy
fa tao anatin'izay fito taona nipetrahako taty États-Unis zay dia misy zavatra anankiray tsikaritrako zany mety hoe mahagaga antsika malagasy koa ngamba le izy. Raha any Madagasikara zao tsika miteny hoe reo chauffeur-na taxi be reo reo chauffeur-na taxi brosy reo manao accident foana sy ny sisa sy ny sisa, mandeha mafy zareo sy ny sisa sy ny sisa. Be da be zany ny données afaka anaporofoana hoe ratsy na hoe tsy mahay mitondra tomobile ny chauffeur malagasy sy ny sisa sy ny sisa. Fa raha mampitaha hoe afaka misafidy hoe iza no tiako kokoa, miaraka mitondra tomobile amin'ny chauffeur gasy ve sa miaraka mitondra tomobile amin'zareo aty, de aleoko lavitra miaraka mitondra tomobile amin'ny chauffeur gasy satria nahoana, mety ny hoe afaka porofoana koa ny hoe inona mampatonga an'le chauffeur manao accident sy ny sisa amin'ny alalana données maromaro, fa ny chauffeur malagasy dia mahay tsara an'le communication eny an-dalana iny. Za anisan'ny asa nataoko tamin'izany fotoana zany dia ny chauffeur sady nanao interprète moa zany ny chauffeur tao Ambatovia, de manao an'iny Moramanga sy Antananarivo iny matetika, de misy fotoana koa hoe tsy mitondra tomobile fa mandeha ihany de haiko tsara mihitsy le communication miaraka amin'ireny chauffeur reny ary tena hoe mandrindra mandrindra tsara an'le fandehanana mandeha manao an'le voyage zany de na tsisy autoroute ary any Madagasikara dia mirindra ihany ilay izy. De misy tao amin'ny tambazotra serasera tao miteny hoe raha reo chauffeur reo zany mahazo an'le lala mikodana be aty tsy ohatran'izany mety hitrifana reo, mety hamono tena sy hamono olona, fa tena teneniko antsika hoe ny gasy izay zatra nitondra tomobile tany Madagasikara ny tonga aty no tena mahay mitondra tomobile, fa ny olona aty tsy hoe tsy mahay mitondra tomobile fa efa ao anatin' zareo izay hoe ity tany ity tany toerana ity dia tany fahalalana ity de tsy voateritery amin'ny zavatra tiako atao de lasa manao izay danin'ny kibony daholo ny ankabetsahany, mitsofoka tsy mitsofoka ro, efa mivadika mena le feu tricolore iny mbola mitsofoka ihany, efa lazaina fa hoe maitso ray isaky ny tomobile anankiray ihany vao mivadika mena io de mijanona ianao, nefa tôbile telo miaraka mitsofoka eo amin'io maitso io sy ny sisa sy ny sisa. Zay moa zany de mivoyage foana efa nitety sy tety maromaro de mahita an'izany satria za tena tia mitondra tomobile de tena nahagaga anahy hoe arakarak'le sy teto io zany any New York lazain'ny olona fa ratsy ny fitondrana tomobile any, mampatahotra nefany New York mampiasa an'le pimpimpa hozy izy tsika tamin'ny mbola kely ny mampiasa an'iny pum dikan'izany de hoe na hitsofoka ao na hoe ao aloha mba hitsofoka sy ohatran'izany, fa ny ankabetsahan'ny olona aty zany tsy mahay an'izay communication eny an-dalana zay fa manao izay danin'ny kibony misy de tena hoe milonalona eo amin'ny lalana eo de telefaonina hetsy mandefa message sady mitondra tomobile miankin-doha amin'le hoe hiteny anahy ty tomobile ty hoe misy tomobile eo aloha de mandehana mora, fa ny olona tena mahay mitondra tomobile aty États-Unis de ny olona taloha zany, sady mahay mitondra manuel tsara ny olona taloha no tsy miankin-doha amin'ireny ceinture-na tomobile ireny, satria ny ankabetsahan'ny tomobile aty efa misy miteny anao hoe aza mikisaka à droite ianao na aza mikisaka à gauche fa misy tomobile ao. De zay ny faharoa. Ny zavatra fahatelo de resaka any amin'ny fiantsenana zany, raha ohatra ianao zany ka zatrazatra an'le tany Madagasikara hoe tsisy sira ao an-trano de andeha hivoaka kely aloha fa atsy ambadika aty tsy misy épicerie de andeha hividy sira na hoe andeha hividy siramamy na andeha hividy izay zavatra tianao tsy ampy ao an-trano zany na hoe mila vary kely na ohatran'izany. Ny ankabetsahan'ny toerana nipetrahanay hatramin'izay de tsy maintsy mandeha tongotra, raha mandeha tongotra ianao de eo amin'ny 30 minutes eo, zany ary tena hoe lavitra be zany. De ny ankabetsahan'ny olona aty
mamelona tômôbilina dia andeha hividy sira iray fotsiny no andaninao an'izay lasantsy zay ohatra ny makany. Zany hoe le infrastructure zany efa tena mivelatra be de ny tsena tsy de misy hoe épicerie, tsy misy épicerie akaiky mihitsy zany fa tsy maintsy hoe grande surface daholo moa zany ny ankabetsahany aty, Walmart, King Souper sy ny sisa sy ny sisa. De reo zavatra anankitelo reo ihany no zaraiko androany fa amin'ny manaraka mety hilaza zavatra hafa fa raha ohatra ianao zany ka manam-pikasana ny ho aty États-Unis de afaka jerenao tsara reo zavatra anankitelo reo de raha ohatra koa isika gasy efa aty États-Unis mahita zavatra hoe tsy lanilanin'ny vavonitsika aty États-Unis dia afaka teneninareo ao amin'ny comment ao de editsika hevitra hoe inona marina no tena mitranga e. De zay aloha ny androany fa de amin'ny manaraka indray ary, mazotoa.